Il y a l'Angleterre, il y a le Brésil, il y a la Croatie, il y a la France. Alors que l'Angleterre et la France, ils vont faire. Est-ce que vous êtes avec la France? Est-ce que vous êtes avec la France? Non, je ne suis pas avec la France, je suis avec les Barrières. Oui, oui, mais. Ouais, les combats, les vrais combats, je vous dis, on va en parler tout à l'heure sur l'Angleterre et la France, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Pour les Brésiliens, ils sont baladés. Mais là, vous parlez en et français. Pour la Croatie, c'est tant pis pour les Japonais, hein, qui n'ont pas fait le karaté, parce que le karaté, demandez à Mamie Robinson, mon ami, à propos du karaté, c'est les arts martiaux aussi, les Japon. Bon, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Celui qui était tout près, il était battu au début, le Qatar. Et celui qui est le plus loin du Qatar, celui qui va gagner, c'est qui? L'Argentine. Allez, Messi! I feel good! L'imitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vavaray feo dimy. I feel good! Baobab Bank Madagascar. Orange. Papier toilette, sortie d'eau. Manolotra anao. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra? Rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoko nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizaha. Zay marefa izy, zay manasa olona. Alasina hitanana lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikalikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'izay laoniny, fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Nahazoantsika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette, sortie d'eau. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Miarabantsika rehetrarehetra ndray e, tafaraka ndray e. Misy fotoana tsy dia amforna, tsy dia amforna ny tena ary velona saovatsara. Ery mpandekama moa dia voan'ny Covid ary nitsoro vavolombelona izy amin'ny olona. Tena tsy namenatra zany. Tonga dia mitsorose vavolombelona hoe Covid mihitsy navoanse dia io moa zany izy io nitsabo tena somatsara. Mpandekama nanao test. Tsy nilananao test tsy fa tonga tena zany dia tsy nanao test fa fantatro hoe izy iana. Consulté tany amin'ny dokotera dia ozy dokotera hoe reto le hoanina zany ny Covid efa lasa le aretina mahazatra ohatran'ny grippe mahery zany fa ny physiquement fotsiny le izy raha ohatra zany tsy vita vaccine le 3e dose na nahoana ny atakeny anazy eo fotsiny zany no isorako ny vaccine aloha izy ako anamafitsako an'izay goty anotsorako ny vaccine dia fotoana nakany amin'le fahasarotana fa afitra tena nelanelany faharoa manarak'izay tsy naharitra ela be ny fitsaboana fa teo amin'ny 5 andro teo ny tena nitsaboana. Arabaina tsy maty foamanaina tompoko zany dia miarabantsika rehetrarehetra tompoko dia ho ela velona daholo. Misaotra e, miarabantsika rehetra salamapy tompoko. Miaraba mamokana Mialo zany eo tsy nazoto dia avy eo nazoto homana fa saingy le mihinan-kanina fotsiny eo aloha le hoe vaccine aloha fa amiko koa zany mahita fa nahomby daholo reny fitsabotsaboana efa natao hatramin'izay reny fitsabotsaboana evokevoke tambavimbavy sy ny faharetana n'le aretina na ireny le aretina namely tsy moramora reny dia efa izy daholo ihany koa e satria rehefa nasiany le aretina ianao dia manana le hery fiarovana rehefa avy eo ka noho izany efa azo lazaina fa nanao vaccine ihany zany zay efa tratra satria za dia efa tratra tamin'ny taona lasa tamin'ny volana marsa dia mbola niverenana tamin'ity taona ity nanampy an'le vaccine zay efa nataoko tamin'ny volana septambra dia noho izany hitako hoe mafimafy ihany ny hery fiarovana nanohitra an'le izy ary mihina fa ohatrohatr'izay daholo ny olona rehetrarehetra e. Fa nareo hoe mihina fa misy olona natao vaccine fa tsy ahoana moa mialatsina amin'ny teny frantsay tsy miréagir mihitsy ny vatana. Tsy miréagir mihitsy ny vatany dia tena tsy miasa mihitsy tsy miasa aminay tsy miasa taminazy ny anticorps mihitsy tsy miréagir misy ale ao anatiny mihitsy globule blanc karazany anankiroa mantsy dia globule blanc anankiray ilay mienregistre le hoe inona avy le zavatra tonga teo dia iny le miady dia ny azy iny le commando iny tsy miady dia tsy miréagir vatany dia ohatrany tsy nanao ninninina ihany izy efa voy izy fa rehefa tonga le aretina nefa voy ihany izy voy foana izy voy foana misy indray le olona tsy nila nanao vaccine izy fa efa voy indray-pandeha izy dia tadidiny vatany le izy dia tsy votsony izy dia arakaraka le olona ihany ary le izy koa nefa misy fetrandrony sy febolany
hoe afaka firy andro na afaka firy volana tao aorinany nahavoazana na naovana vaksiny de tadidin'le hery fiarovana le izy fa misy fetrany mantsy izy io ohatra ny hoe telo volana enim-bolana valo volana hery taona tsy fantatra tsony hatramin'izao ohatra mbola tsy tena mazava le tena taremarika avoaka fa izy koa ohatra ny lazain'ireo miovaova arakaraky ny olombelona koa le izy fa tsy ary hitovy nazavaiko teo e arakarany ny frantsay ohatra ny frantsay de tena mifatony foana zareo zay zao zay sarem-bozy zao vao deux doses de tokony hanao troisième zany zay io tokony indrindra satria nareo efa ho lantotra zaza atao efa lehibe vailatsy fezatelo lay mba atao hoe efa lehibe nareo Francis zoky zay raha Francis misy fanontaniana le sy alohany sao de ala ty adinidiny koa ohatrany ao natao hoe mokarana na tompoko azafady aza manontany anany zany fa tsy haiko zany ary ny Grevilla ay hoe Grevilian ray le rehefa makany Tomasina amin'ny andro alina de somary fotsy nitazana ohatra ny fotsy be le izy kanefa le izy maitsomaitso nao ambadika eo de reny tsy hoe Grevilla karazana anankiray Grevilla fotsy fa mamelany reny mamelany izy ary fiompiana tantely ny felany ary misy zao misy hoe tantely Grevilla izy izy ny olona mamelana ohatra somary tantely tantely fefany Grevilla misy karazany roa Grevilla eto amintsika eto ray Grevilla Banksy le fotsy rehefa tarafiny jirony tomobile ny ao ambadika rehefa amin'ny alina izy de ny ray Grevilla Robusta tsy miova ny couleur na ambadika na ambadika le raviny ary amin'ny lalam-pirenena faharoa iny feno azy fianakaviam-bendry kafe zany ki Robustako fa mokarana zany zao aloha no antanina ampianao atsika sotra tompoko zay mamaly avy any zay mokarana zay tena tsy fantako zay fa ny lalana Tsirabe no azoko mba resahana kely ao de rehefa aveo iresaka momba ny lalam-pirenena faharoa koa satria zay resaka ny lalam-pirenena voalohany fa ankoatran'izany aloha zany ny lalam-pirenena fahafito fa maina le tia any Tomasina lalatina sy rizaka maina ny Tomasina tena maina ny Tomasina maina ny ato tena maina tena tsy misy orana any tsy ohatra ny etỳ Antananarivo le avy orana foana reny za moa zany ny mahagaga zany zavatra zany orana mijanona eo alakamisy raha makany amin'ny lalam-pirenena voalohany eo alakamisy mijanona ny orana de raha vao miala alakamisy raha makany Tomasina izy eo manjakandriny izy manomboka ny vavahady ny tasy izy marapatonga izy ny Antananarivo tsy avy ny orana izy ny anaran'iny renirano avy eo Brickaville makany Tomasina iny manamorona ny lalam-pirenena faharoa iny misy renirano atao kavian-dalana rehefa mianavaratra de iny renirano iny midina de midina ny fatrany amin'izao fotoana izao ambany de ambany le renirano de gaga hoe fa manina moa de maina be ary misy mandoro tanety amin'iny faritra iny midika zany fa mbola maina be any de tsy azoko hoe maninona maina amin'ny ilany atsinana Madagasikara ary miteny le olona Tomasina hoe taty nge ka elaela tsy nisy orana zay efa tsy nisy orana mihitsy nefa tena mijaly mitady orana ny olona te Tomasina amin'izao fotoana izao de gaga hoe fa ahoana ary fa nefa any Antananarivo ary mena ny olona be loatra indray le orana fa izaho mahita tsy mbola betsaka io orana io mbola tsy ampy orana ty Antananarivo io fa mbola ao anaty tany ao mbola maina de maina totoy zao ara ny lalam-pirenena fahafito sady somary miatonatona kely ny orana no ny mahafeno manana ny volana afaka pitso iza tsy tokony latsaka ve zany raha milatsaka izy amin'iny de zay natao manasa vola erikerika nasy aloha taperiko le lalam-pirenena fahafito bandekama lalam-pirenena fahafito zany de nohon'le filazantsika azy tete ratsy io de lasa natahotra ko raha nandeha nakany ny antony mampatahotra de fiara kely no netiko nakeo atreo Atsirabe ihany lasa matahotra ay izy zany tsy de tena hoe mampatahotra efa vita tsy Atsirabe mbola feno lavadavaka le izy misy gorododo ihany izy zany manerana ny lalana rehetra iny mandrapatonga any misy tena mbola loza amina tambo misy faritra efa nitotofana Voambato filaza hoe zany Vovobato zay mamovoka manitroka mihitsy de adiny efatra Vovobato raha onora mahatonga allergie zavy doza mihitsy zany ina moa fanafody ny allergie allergène miteraka le allergie fa ilalam-pirenena faharoa ao aloha mbola sy tapitra Atsirabe azafady atreo Ambatolaona aza manao ny ataony mihitsy ny tena marina tanteraka ka marina tanteraka vokatra lay paiso
paiso gasy le boribory iny eny boribory dolo paiso misy volovolony kely ngeda ary rehefa nadidina kely le olona le mitondra azy milolo azy avany de hoe tonozy izy vao mitsimoka dia efa tretena amina ranom-panafody afendraka aminazy mba sy zavatra tsy nikeko mihitsy hatramin'izao aloha le tokotaninay tsy nanontaniako satria tsy fantany kida reny fanafody simika reny mihitsy hoany zavatra mianilika ho azy olana eto ny olana Francis de zao tany amirdada le dadanay zany le rafojana zany vokatra be ny azy tonga de mipendipendiny zay naka indrisy olitra daholo ny tao anatiny zay rehetrarehetra ny olitra dia olitra na lalitra atodindalitra no mivadika olitra dahololitra tsotrotony fa laliboakazo ilay paiso rehetrarehetra feno olitra daholo ka raha milaza moa zany namana erika etsy hoe hoandro reny olitra reny calcium be reny tena eo salasala narina daholo kevitra ihany aloha fa betsaka ny fiarovana ny zava-maniry tsy amin'ny alalan'ny simika zay azo ampiasaina de azo andraramana daholo zay tenen'ny tantsaha rehetrarehetra sy tenen'ny teknisiana anisany reny ny sakay ranona sakay alona ny taina omby alona ny ravitseva alona ny consoude alona be deabe ny zavatra azo atao satria manatody eo am'le zorony kely eo akaiky ny tahony iny zany ny lalitra sy ny volana vondelaka de ny mololo azo atao daholo alona ao anatina barika tsy mety valinareo ny zany am'le hoe afendraka afafy am'le voankazo zany le izy afafy am'le voankazo ka atao ohatran'ireny efa misy karazana simika reny mihitsy volena akaiky n'iny zavatra volenao iny fotsiny izy de voaro amy bibikely ohatra katsaka zao ohatra de misy karazana ohatra ambolenao akaikin'le katsaka dia tsy mety kasika an'le katsaka mihitsy reny olitra sy bibikely mikitikity ny voatabia no anisan'ny zava-maniry tena tsy de tian'ny biby loatra na de zany ary misy ravina voatabia zay makasika lalam-pirenena fafito adiny 4 amin'ny fiara kely adiny 3 ny antondikana Tomasina moa de nanao soirée nanao alim-pandizana niaraka tamin'ny fitefima ny atao hoe fitefima de fikambana niteraky ny Moramanga sy Anosy Beanala zay monina sy mipetraka any Tomasina tsy maintsy ny antony ane de efa contrat efa tamin'ny herintaona le izy fa tsy maintsy naembra tamin'ny titanteny ny antony fiaraha-malala tamin'ny ray mandeha iny tsy maintsy de natao io soirée io ary de vita somatsara anisan'ireo soirée na alim-pandizana nahazo olona hono le anay miohatra amin'ny sasany hafa izy tao amin'ny espace Stella Maris no nanaovana azy ary eto de singanina manokana zany fa le bandy pampandi natoina amin'le tarika manao hoe oska nitarika oska zay tarika avy any amin'ny faritra Bejanojano iny zany zareo avy amin'ny faritra aloatra mangoro izy satria nitambatra daholo ny aloatra mangoro rehefa misy zavatra ataony aloatra na ataony mangoro ary de tavavoaka zay hira tenenareo ka hira malaza am'izao fotoana izao de tavavoakan'le rony mahay le rony ka ankoatran'izay rehefa misy fanohitra be tamin'le tariany anankiray tary tsy mahay taizy io le tary amin'ny lamarmita tary tamatavy tary ohatra mavoy ihany le tao amin'ny lamarmita ka le fanahy tao amin'ny lamarmita fanahy le miaraka am'le kayamba tena izy keo tsy fantako le izy fa tany amin'ny lamarmita navoy tarika fanahy ka fanahy zany mety maika fa aty tena misy hira anankiray tena tsy nampoiziko mihitsy za mieritreritry hoe manany any le olona nytenen'io tamin'ny herintaona hoe ina zany ny hira malaza any aloatra fa zao jorery ambony kakazo zao tompoko eny mba jorery kaka itsorian'ny olona rehetrarehetra raha vao mandeha izy jorery ambony kakazo tsy maintsy feno piste io natare amin'ny lamarmita zany natare amin'ny Stella Maris de ohatrany ambony kakazo irany ode raha ohatra ka misy ao de mbany ramo ry namana fa misy misy ao jirery ambony kakazo efa tamin'ny herintaona le hira de zany hira zany malaza bakely mihitsy mikaka ambony kakazo ode izy io mangiry ambony kakazo io mahafeno piste zay oay tena tiry mamsafy tena izy amin'io ny ambony kakazo izy mangery de rehefa midiny izy de mandray an'iny tainy iny latsaka avy any de mbola isy moa ny fotoana resahana an'io alina io ndray jirery ambony kakazo jirery ambony kakazo zao filoma
Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraka ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao, tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Mandritry ny fadim-bolako, Softex bleu sy violet no ampiasaiko. Na amin'ny atoandro, na amin'ny alina, milamintsaina tsara no sady mahazo aina. Na le violet vita amin'ny coton, na le bleu vita amin'ny alvéolé, mety be amin'ny vatako daholo. Ny vidiny mirary hatrany. Fly Technologies afaka anjifanao ireo entana azo antoka avy amin'ireo marka fanta-daza maneran-tany. Climatiseur, réfrigérateur, congélateur, gazinière, machine à laver sy kojakojan-dakozia maro karazana. Ao koa ny Smart TV, ordinateur, imprimante, téléphone solaire, smartphone sy accessoires samihafa. Tongava ary eny amin'ny magasin Fly sy ny mpiara-miasa aminy manerana ny nosy fa fanomezana maro be no miandry anao amin'izao faran'ny taona izao. Fly Technologies, la technologie pour tous. Hoanao, hoanaovanao transfert. Fantary fa miena 10 isanjato be zao. 10 isanjato be zao frais en transfert rehefa manao izany amin'ny application Orange Money ianao. Ary mahazo tombony bebe koa hatrany rehefa manao transfert. Orange Money, sara ny miena hatrany. Kibanao softy toa azafady. Merci. Ay, softy toa. Ahoana zany mifandeha ny toa Toy ny tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy, nefa matevina. Ay. Marary kibo ianao zany. Alors angamba indramo kely aloha zany papier toilette softy toa anao zany. Merci rangahy. Sao dia mba misy WC asondramo kely aloha zafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softdo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Hoanao mihitsy ty lala goavana joli bonbon miaraka amin'ny Joxy Pecto. Mety azonao fanomezana lehibe toy ny motoscooter, TV écran plat, subwoofer ary bon d'achat ahafahana miantsena any amin'ny tranombarotra lehibe. Fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra. Ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 12 desambra ho avy zao. Toy izao ary ny fandraisana anjara. Manangona fonosana bonbon Joxy Pecto full wheat izay ahitana jok glacé sy jok ary Pecto dia atao anaty valopy midy tsara. Asio ny anaranao feno ary adresy ilarana finday. Aterony mivata joli bonbon eny amin'ny épicerie, magasin Aigle d'Or, super musique Analakely, Fouille BJB akaiky anao na koa en poste, boîte postale 82 83 Tsaralalana. Ny fisariana dia ny 20 janoary 13 sy 2 arivo amin'ny 7 arivo ao amin'ny TVM sy ny TV Plus Madagasikara. Manakery na fony taloha na fony vaovao. Vô, sanana rehefa takana tele, takana izay lesy. Tsy tanay zao le baolina maty feo. Manova ohatray mandehana makany amin'ny magasin Cosmos. Za zao mividy télé grand écran Smart TV sady amin'ilay hika farany. Tsy possible lesy zany. Aiza no atratraranay an'izany? Miaraka amin'ny tolotra Crédit Cosmos mirindra, afaka mividy écran plat lehibe, fanaka, finday, électroménager sy kojakojan-tokantrano maro samihafa. Ny entana rehetra dia azo alozy kelikely daholo hatramin'ny 30 volana ary aza adino fa 0 dépôt. Ny vidiana dia izao ary aloha avy amin'ny 2023. Ankoatr'izay dia aza adino fa misy koa ny tolotra manokana ho an'ny Coupe du Monde manerana amin'ny magasin Cosmos rehetra. Ay, ho any amin'ny magasin Cosmos akaiky azy zany. Aloha avy araka ny fahefanao ary miaraka amin'ny crédit mirindra. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraka ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao, tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tsaralalana, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité,
sanitaires et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Je suis Hans et après l'obtention de mon master, j'ai pu suivre la formation en développement full stack junior chez Orange Digital Center. Grâce à cette formation, on a pu créer notre boîte. J'ai pu apprendre et acquérir des nouvelles compétences qui m'est très utile en ce moment. Je remercie donc Orange Digital Center pour cette opportunité qu'ils nous ont offert et j'invite les jeunes passionnés dans le domaine du développement web de rejoindre l'école du code. C'est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous sur leur page Facebook. Orange. Raikitrindrany fety atao Nitel Mobile. Ndao hiaraka kalazany Coupe du Monde sy ny Noël miaraka amin'ny Nitel. Mandritry ny volana Décembre dia mizara fanomezana Nitel. Koa tongavy any amin'ireo revendeur Itel misy famantarana ny tolotra fa marobe ireo fanomezana ho zarainy. Marobe ny vokatra Itel toy ny A58 série, P38 série izay efa nafapo anao hatramin'izay. Aza tara ary fa miandry anao ny ekipa Nitel. Ary tsy tapaka ihany koa ny page Facebook fa misy lalao isan-karazany azona loka marobe. Itel, enjoy better life. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grande tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Inona sakafo matsiro indrindra tiana hohanina zao? Paty sardine. Sandwich sardine. Salade maivana nefa matsiro, asiana sardine. Safidio ary ny sardine Annie dia ho hitanao fa tsy ho afaka ambavanao ny tsirony. Oh! Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasay ary mora vidy. Depuis 10 ans, Ambatouvi œuvre pour le développement de Madagascar, favorise de multiples activités et opportunités, crée des milliers d'emplois directs et indirects en cultivant de nombreux talents, permet le transfert de compétences et savoir-faire en faveur du développement local et de l'économie malagasy. Et cela en s'assurant de préserver l'environnement et la biodiversité pour les générations futures, afin de donner à tous une chance de réussir. Ensemble, avec Ambatouvi, sourions à l'avenir. Étudier en France et réaliser ses rêves, c'est possible. Campus France Madagascar vous invite à la 7e édition du Cap sur l'océan Indien dédiée au Salon des études en France. Rendez-vous le jeudi 8 décembre 2022 de 9h à 17h à l'Institut français de Madagascar à Nalakil. Rencontrez les représentants des établissements français, participez aux conférences à thème, découvrez les filières et débouchés qui s'offrent à vous, testez gratuitement votre niveau de français et informez-vous sur la procédure pour étudier en France. Venez nombreux, l'entrée est gratuite. Salon des études en France à Madagascar, rendez-vous en France. Audio vavao mafana be ho antsika fihinana yaourt. Manana vavao roa lehibe ho antsika ny yaourt ity. Ilay yaourt efa fantatsika amin'ny tsirony sy ny kalitaony. Vavao voalohany miova ny poan'ny yaourt ity, lasa mafatifaty kely. Vavao faharoa miverina ariary ny vidiny. Tsy lainga io tena lasa ariary ny yaourt ity. Manomboka zao rehefa hividy yaourt ity eny amin'ny épicerie, ariary dia efa mahazo. Ity, naturellement bon. Intelsia, acteur global de l'outsourcing et leader de la relation client à Madagascar, continue son expansion. Rejoins une entreprise ambitieuse et dynamique avec plus de 2700 collaborateurs, 2 grands sites à Antananarive et plus d'une vingtaine d'activités dans plusieurs domaines, comme la télécommunication, la transformation digitale, le e-commerce, le secteur bancaire. Bénéficie de plusieurs avantages comme le transport, une cantine gratuite et la prise en charge de tes soins médicaux. Nous recherchons plusieurs talents, des conseillers clients expérimentés et des superviseurs dans le domaine commercial, technique et du digital. Des talents dans les ressources humaines, la communication, l'informatique, la formation. Fais le choix d'une véritable carrière et envoie ta candidature à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Intelsia, be great together.
mazoto manery miaraka amin'ny bon appétit safidira vokatra bon appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsika ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isan'andro ireo vokatra bon appétit izay ahitanao ny menaka zato isanjato vita avy amin'ny tournesol farine tomate concentré maïs tout champignon sauce soja sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary hitanao eny amin'ny faritra rehetra mahazatra anao bon appétit le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany no mahatonga namanoro ireo manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara anie izany motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tongava reny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Ndao izara isy fifaliana miaraka amin'ny lavage Kiri manomboka ny 7 oktobra ka hatramin'ny 12 desambra izao dia hanokana 500 ariary isaky ny boatina lavage Kiri iray lafo isika ho fanampiana ny ankizy sahirana. Ny vokatra voahangintsika amin'izany dia entina hanoanana continent fikambanan'ny akamasoa izay mikarakara ankizy tsy latsaky ny arivo sy ray alina. Ndao ary irahina ho an'ireo zanatsika e. Lavage Kiri parce que c'est bon de rire. Lavage Kiri. La grande braderie de Madagascar, du 21 au 24 décembre, au stade Pajemamassen. Izao ny amin'ny valo eno ny tononkalo. Tia vaovao, lazao ka ambarao. Avy amin'ny bandekamo, tsy tana fa malamo. Eo koa Larisa, lay revelona. Ino ny vaovao e, atolony eo anao. Miarabantsika rehetra tompoko. Ireo lohatenin'ny vaovao niona tamin'ny Premier ministre Tsa Christian ny filoha-hevitry ny banky iraisam-pirenena omaly. Noraisin'ny filohan'ny seni ny solotenan'ny firenena mikambana. Miantso i Andriamatoa Marc Ravalomanana nisy ny fampitovizana eo amin'ny platsaka Ovidina. Hiatrika lalao ra-piralaina ny Barea-ny Madagascar. Ny Atsipria ny arahana amin'ny bandy akamaran-drianabo. Mamerina ny arabalasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka nindray ny fampahalalam-baovao amin'ny Timaraina ny faha-enina ny volana Desambra 2024 ity. Tontolon'ny fampandrosoana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao niona tamin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ny filoha-hevitry ny banky iraisam-pirenena omaly teboka telo no ny fampiresahany rotota tamin'izany ka isan'ny nivoatra tamin'izany ny ady amin'ny fahantrana. Teo koa ny fifanakaloza-kevitra mahakasika ny fanatanterahana ny plan d'émergence Madagascar fa isan'ny tafiditra tao anatin'ny fandaharam-potoana ny filoha-hevitry ny banky iraisam-pirenena ity moa ny fionana amin'ny filohampirenena araka ny fantatra dia amin'ity an'ity no iona amin'ny filohampirenena ny filoha-hevitry ny banky iraisam-pirenena. Tontolon'ny politika no raisin'ny filohan'ny seni niona tamin'ny teny amin'ny birao fiasany omaly ny mpandrindra maharitra ny firenena mikambana izay miasa sy monina eto Madagasikara Andriamatoa Sanogo Issa ny vohitra nandritra ny fionana tamin'izany moa ny ezaka izay ataon'ny seni amin'ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny lisym-pifidianana ary ny manodidina ny tontolo iantrehana ny fifidianana isan'ny tanjona moa ny isiny ny fifidianana mitondra fitoniana. Ijanona eo amin'izay resaka politika izay hatrany antsika fa nanambara i Marc Ravalomanana nandritra ny fionam-be ny vehivavy tiako Madagasikara tao Belera fa mba ampitovy lenta ny kandida rehetra amin'ny fifidianana dia mila ferana ny vola olaniana amin'ny propagandy. Raha manamboly ianareo ho ity farany dia manana koa izay fa aleo andeha ara-pomba demokrasia ny fifidianana ka ampitivohina ny vola ampiasaina. Tsy voa izao moa no nainona izany antso izany fa efa nanao toy izany ihany koa ny firaisamony pirenena sy ireo mpanao politika milaza ilatsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Eo amin'ny fifandraisantsika avy any ivelany mandray anjara amin'ny AES na ny hoe archipelage
and Island State Forum na le fionamben ireo firenena sy nosy manodidina ny ranomasimbe indiana izay tanterahana ny Bali, Indonésia nanomboka omaly ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy ny Generaly Richard Rakotonirina sady ministra mpisolo-toerana ny raharaham-bahiny isan'ny songadina tamin'ny omaly moa ny fametrahana paikady iraisan'ny fiarovana ny sisin-dranomasina sy ny fitantanana ny arenan-dranomasina amin'ny endriny vaovao. Tontolon'ny fampianarana mpianatra malagasy misy 70 izay mendrika indrindra tamin'ny baccalauréat teknika ny taona 2022 teo avy amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy no nanainga ny azo any Maroc ny farany herinandro teo mba hanohy fianarana izy ireo amin'ny OFPP na ny Office de la formation professionnelle de la promotion du travail izay misandrahaka amin'ny sehatra maro tafiditra ao anatin'ny fiaramiasa eo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny OFPTT Maroc moa izao fandefasana mpianatra izao ary efa notapahana teo anivon'ny filan-kevitry ministra moa ity fandefasana mpianatra any Maroc ity. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity dia ny tontolon'ny fanatanjahantena efa miomana tanteraka amin'ny fikarakarana ny fanomanana ny fiatrehana ny tranona tao any Algérie eo anivon'ny federatsiona malagasy ny baolina kitra izay sambany tokoa ny bareny Madagasikara no andray anjara amin'izany tranona zany araka ny fanambara moa dia isy ny lalao ara-piralahiana iraisam-pirenena izay ho tanterahana etsy Mahamasina ny 17 ny volana Desambra izao tafiditra ao anatin'ny fiomanana sady ny Barea hiatrika an'izany tranona izany ka ny ekipa voafantana Réunionnais izay no ATV-ny mpila ravinahitra notsongaina no hiatrika amin'ny bareny Madagasikara amin'izany izay hanasana ny maro sady ny hanetrehana izany lalao goavana etsy Mahamasina amin'ny 17 ny volana Desambra ho avy izao izany. Akasitranainao tompolasy tompovavy nanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao teto amin'ny heure du jeu tamin'ity maraina ity manasa antsika rehetra hatrany anjo tsy tapaka ny fandarana rivotra ny sampana fampahalalam-baovao dia manome fotoana antsika amin'ny 10 ora mandraparesaka tompolasy tompovavy dia samy ho tahin'Andriamanitra. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Hanome kely momba ny coupe du monde fotsiny ho an'ny ambiance nireo zay nahita sy ny tsy nahita. Omaly dia niaona i Japon sy Croatia rehefa rainoray teo amin'ny 20 minitra dia nandeha ny tir au but tsy tena volora teo amin'ny fanaovana tir au but ny japonais dia resiny mandaka moa ve tsy ho hay fa ohatrany hoe voavaky be le fomba fandakana azony goal foana ny daka nefa 4 dia 3-0 no naresen'ny Croatia ao anatin'le hoe marqué gagné moa zany le style le tir au but amin'ny Omaly dia 3-0 ny tir au but ny Croatia sy Japon ary dia mandeha tsikelikely eo ihany Croatia sy Modric fa dia tafakatra any amin'ny ampahafantarana zany i Croatia ary dia iaona amin'ny Brésil izay Corée du Sud tamin'izay 4-0 atao hoe nanao ihany le Corée du Sud kanefa moa nilalaoviny Brésil ihany le izy noho le lentan'le ekipa ihany aloha hita fa i Japon sy Corée du Sud rehefa tena dinina Japon raha ny tena mahavoa mihitsy satria ilay lalao navoaka ny Croatia araky ny Japonais tsara amin'le miazakazaka be anaovany le ronen'le ohatran'le tany am-boalohany iny. Ny Corée du Sud indray rehefa niaona tamin'ny Brésil dia norerahany Brésil tamin'ny tic-tac. Namerina le maha brésiliana anazy izy ka zay le fa ny tena hoe ho ahay tena mankafy Brésil zany dia zao sparring partenaire nety tsara ohatra nanaovantsika tamin'ny Seychelles ho an'ny Brésil iny ekipan'ny Corée du Sud iny anamafisany ny tena atao hoe collectif satria ny analyse kely ataoko ao anatin'ity coupe du monde ity dia zao ny défense no la clé n'izy ity fa ny attaque samy manao zay vitany zany hoe samy manao zay vitany io dia zao hoe ohatrany hoe Angleterre manana attaquant telo karazana izy raha tena mbola vola anakenina ka ohatra mbola tsy vory ry dingimbody ohatra tsy haiko raha manao na tsy fa ohatra ny vory zay le anako fa rehefa mandeha ny attaque dia manao zay vitany ny attaquant fa ny laclé ny faresena ho azo amin'ny ity resaka ity dia any amin'ny défense zay zany ny baolina Omaly
anao ny ampahifadalana fahatelo i Brésil sy i Croatie, ary ny amin'ny an'io kosa dia isy ny fionana eo amin'ny Maroc sy Espagne, ary ny fionana eo amin'ny Portugal sy Suisse. Reo no varon-dalana farany amin'ity androany ity. Avoakantsika kely aminareo ihany ny pronostika fa tamin'ny omaly aloha dia voa tamin'le resaka Japon satria nieritreritra Japon kely hijanona vetivety eo amin'izay raha nanamarika ny lanitra ianareo dia misy indray niverina indray ilay masoandro izay didinina ohatran'ny faribolana iny dia efa omaly le izy dia androany koa mbola misy indray androany mare ina dikan'iny faridanoana ina narizeny zay anao mampiakamaky zay hoe oay le dia faridanoana ny anarany faritriny lanonana zany lohan'ny olona le mijery fanazavana tsotratsotra mety ho azotsika dia izao efena reflet izy io ary izy io atsika rehetra tena mandinika dia avana manodidina ny masoandro izy io. Raha ohatra zany misy an'ireny le hoe avana reny na le arc-en-ciel eny amin'ny faravodilanitra dia ohatry ny atsasaka cercle le izy mipetraka eny amin'ny faravodilanitra. Amin'ny masoandro ity indray dia miodidina ny masoandro le faravodilanitra. Ho atsika rehetra nianatra fizika ka mahafantatra ny effet prisme, zany hoe ny masoandro rehefa mitaratra dia mandalo amina cristaux kely be dia be dia ny effet cristaux any ambony any mantsy mangatsika be raha ny tena marina fa tsy hoe mamay avana le tina naran'iny le doda fa tsy le BTGT alina zany masoandro miakatra ny alan'ny tany zany tsika me mangatsika dia reflet avoaka ny masoandro anatina prisme kely be dia be izy io dia rehefa mitambatra dia misy zavatra optika ara-pijeren'ny maso zay tsy haitsika ny manazava azy fa manome an'io boribory io tahaka ny demi-cercle omen'ny arc-en-ciel rehefa eny amin'ny faravodilanitra. Faridanonana ny fiantson'ny olona azy io ary hitantsika fa ny ao anatiny maloka kokoa noho ny ivelany noho izay resaka effet prisme en cône an'io zany mbola hitrano zany zay fanazavana arakaraka amin'ny fizika fa malagasy manana ny heviny amin'io zavatra io fa tsy lazao fa amin'io kely ny vaovao ara-panatanjahantena aloha zany dia ny vaovao lehibe anakiraisany andrasana amin'ity androany ity dia ny fatongavany ankoain'ny Madagasikara tompon-daka ny Afrika sy tompon-daka lefitra amin'ny eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato eny amin'ity an'ity amin'ny ray ora latsaka amin'ny ora latsaka fahatelo ny gadany eny Ivato ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja basketball izay miantso antsika rehetra amin'ny fitsenana makotrokotroka reto tompon-daka ny Afrika reto bedy foana raha vao miantso eny eto tindre sport tongava maro mba anotrana sy ioby an'ireto ekipa pirenetsika reto aorian'ny fengiany eny Ivato etsy amin'ny eny amoron-dalana andalovany la sy vavy io ny la tompon-daka ny vavy tompon-daka lefitra avy eo dia ho raisina amin'ny fomba ofisialy etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena izy ireo aorianan'izay diniana le ty le arc-en-ciel trois contre trois basket tompotoraka izy eny zany fa tsy tompon-daka match le izy fa trois kely olona telo milalo azy le izy zany le masoandro ty ampiseho zany satria le arc-en-ciel teo aminazy iny tsy tonga boribory tsara fa atsasaka boribory dia tiany masoandro tenenina amin'iny izy io zany tsy dia tena d'accord loatra amin'le LGBT zay ny zavatra navoakany tamin'iny fa manaraka izany mahafinaritra ny fihetsika ilay ino ilay mpanazatra japonais rehefa resy izy dia nakeo amin'ny kianja dia niondrika ambany dia ambany mihitsy tamin'ny mpijery ohatrany iny zany bandrakama fihetsika mahazatra ny japonais hoe rehefa resy na manao zavatra eritreretiny fa tsy nety le nataony dia miondrika izy eo anatrehan'ny olona eo anatrehan'ny mpijery miondrika ambany dia ambany le coach iny teo amin'ny terrain teo ho an'ny mpijery ohatra amin'ny teny hoe fananao fa tsy mety fony le adversaire aloha zany afaka nohan'ny japonais ihany fa za mahita hoe tokony mandaka tir au but ny arivo isaky ny entraînement zareo tsy jolamboto izy zay moa fomba fijeriko azy tsy jolamboto le japonais tamin'ny tir au but
mazava be le lecture le izy ny zavatra mahafinaritra amin'ny entraîneur koa dia zao rehefa mahafaty baolina rehefa mahafaty baolina japonais zany hoe arakaraka le entraîneur le ry mitehaka ohatran'ireny hoe misy hira vita reny zany hoe isaky ny andaka le japonais dia zao nitany eo anoloana eo ry zalahy ahoana izy no afaty ahoana moa izy no afaty fandrembirebena saina isaky ny andeha andaka izy dia nakatra mbola masina efa natao kely masy any le roa mbola hitany any le sipampamaty le rianany akoatran'izany dia mamaly ny olona amin'ny resantsika talohany vaovaoan'ny bandekama teo ny anaran'le renirano dia rongaronga ry honora efa ny valina dia le piran'le hoe jorery ambony kakazo no dia ode efa any anany ny zavatra teneniko misy jeu erahana amin'ny softidor rehefa avy eo manomboka amin'ny valora sasany anankidimy indray nareo raha ohatra ho ka misy allergie nareo anankidimy misy allergie ve Larissa miankina hoe allergie anay dia mampiasa ho ny aeros fa tsy hoe anosy bolaramine na chlorpheniramine tsy manana droit loatra tsy afaka itena izany aloha fa dia zany hoe vakiky fotsiny prednisolone fa ny teneniko tamin'ny bandekama teo hoe ny fanafodina allergie arakaraky izy eo amin'ny olona dia izay no nomezana azy fanafody dia arakarak'izay le fanafody amenana azy fa ny amony tsy hanononako fanafody sady tsy manana lalana ite fanafody no tsy mety raha vao mety amin'ny rairy dia tsy mety amin'ny rairy io zany tena tsy maintsy manao analyse dia fantatra hoe inona le mety aminao inona le allergène tenen'ny ray boston ao anatinao dia arakarak'izay le izy ny olona asthmatique raha tsy mitovy daholo ny fitrangany sy ny fitsaboana misy mampiasa an'ilay le atao le aérosol le chute le mahiry be dia misy le tsy dia mahery misy malefadevaka dia misy fanafody hoanina vava dia misy atsindrona dia arakarak'izay le atsofoka vodika zay tokoa dia mamaly le raibosy le fanty misy le atsoka le aiza ho any vavorona misy lalana tapaka fa alohan'ny iverenana amin'ny jerevako zay lalana tapaka zay mbola mamerina ny asa ho an'ny tanànan'Antananarivo renivohitra fa jereo sady ny lalam-pirenena faefatra hatrany Ambotomita-Andraminy fa manomboka BTP ny vaky ilay rano any ambany any dia manomboka manimba an'ilay lalana misy Niagara misy Rataromena le toeranareo fa dia le jiramalo toko tenenina zany ko le rano jiramalo le vaky fa ny lalana mielavaka any amin'ny Rocade Arivo le izy ny akavanan'ny Rocade Arivony amorona kona dia makany amin'ny rond-point Amboy Mahitsy dia tapaka manomboka ny 5 décembre hatramin'ny 6 décembre mbola tapaka zany hoy ny direction générale ny travaux publics ny 12 décembre hatramin'ny 9 décembre kosa dia ho tapaka indray ny akavian'io manomboka rond-point Amboy Mahitsy io ny manomboka 12 ka hatramin'ny 9 décembre io dia miverina ny circulation 17 décembre zay zany le ty filazany ty mba tsy hananatsiny indray ny lalana soa iadanana fa zay vita hifampizarana ary ho an'ny 224 sy Bemanatro Côte Liban Liban lay lalana avy eto amin'ny tetezana Ambotrimanjaka tonga atrarian'ny rano tapahana dia azo alea atreo amin'le nanaovana slalom tamin'ny alahady ary ny vily miakavy akatra makany Ambohidratrimo raha avy any ny lalantsika raha fiara kely aloha raha fiara lehibe dia aporisiana ihany dia aty amin'ny lalana Ambohibao ihany angamba rehefa tonga eo amin'le vily miakavanana miakatra makato amin'le misy résidence ny Espagne sa izy io le mivoaka aty amin'ny fanavotana amin'ny zone France pavé zany aty Lolokely Sodiaty zany dia azo ale io zany hoe ny torohevitra tiako omena dia izao misy an'le bara vy mena sy fotsy reny eo gabaria ahafahan'ny fiara kely miditra dia afaka mandeha ny fiara kely ka ny avy ety amin'ny ara malagasy Ambohitrimanjaka
mandrapahatonga eo amin'ny mivily miakavanana io a de miakatra de mivoaka ty am'le atao hoe fanavotana ho anareo mahafantatra azy de afaka mandeha eo anareo de aveo tsika miverina midina de mandalo ny ranotapahana de makany ambohitratry efa manomboka angafana fandrakofana tarany rond-point nandranotapahana katara ny eo zany a tapona ny eo mbola tsy tonga any amin'ny 4 semaine nandranotapahana zany tsika raha mandeha am'le goudron eo fa fiara kely o iaho a mbola tokony anome fanazavana lehibe sy betsaka kokoa ny tompona ndraiky tamin'izy io fa zalo mampita an'izay mifefendry zareo tamin'ny barika aloha izy tamin'ny voalohany de rehefa aveo a fiara kely afaka mandeha ihany nefa liana amin'ny anay moa zany zao de akatovory amboarina pave am'izao ary manantena izay na lalam-pirenena ary io fa afaka mivoaka atyhevitra be maly momba ny autoroute a raha izaho manokana amin'ny efa mba fanadiadinana ataoko momba ny fampiasana ny autoroute te adihevitra momba an'izy io a satria ny autoroute de tena gestion privé ary zavatra napetraka tsy maintsy iodina izy vola miditra raha tsany tsy araka ny rehetrarehetra natreté io satria tsy mitovy amin'ny lalana tsotra le izy no ny antony hitsin-dalana ataon'le izy de misy ny atao hoe péage zao a le atao hoe péage de mandoha vola zany ny io loatra niny amin'ny ranotapahana le teny amiko andrefa ny talata-maty iny efa eo le toerana isy an'le péage nefa io mbola voarokady kely io a asa ohatrina no aloha eo fa an'izay mandeha eo aloha zany a za kosa aloha tsy midangana be any raha le 15 000 ariary aloha le péage le teneniny zareo nefa ny enina mandoa mafy any a betsaka ihany tsy vity zany satria zao fanazavana amiko a fanazavana amiko tsy miadihevitra mipetraka tamin'ny tele omaly a tafahoatra be zany a niadihevitra mipetraka tamin'ny tele omaly a de zao ny tenina tompona ndraikitra manazava foana ny olona rangafa zatra tsotra kely manazava azy fa aza atao akisitrisitrika aloha izy fanazavana foana aloha izy dokam-barotra koa ay ve zaho Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraky ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Merci. Ay, sauf du tout. On a ça, nous faisons un tout sauf. Tout le temps, ça arrive en foc. Ma, les vatés, va qu'ils aient, les va mater. Ay. Ma, la qui veut alors, on a un jam quel est un papier toilette sauf du tout à nos salles. Eh, si, là, soit des familles spéciales, c'est un jam quel est le sapat. Nazunt Gavavao, ça te m'allait avec un coucou, les papiers toilettes sortent d'eau. Nissin Manchalo Vera, lavande, vanille. Wow, Mitski! Lala, guavana joli mon bon! Miaraka am Joxy Pecto! Mitazuna fan-mezana lehibe toy ny motoscooter, TV écran plat, subwoofer, ary bon d'achat afahana mihitsiny any amin'ny tranombarotra lehibe. Fanomezana hafa mihoatra ny 10,000 isa ihany koa no zaraina manerana ny faritra. Ny lalao dia manomboka ny 7 novambra ka hatramin'ny 12 desambra ho avy izao. Toy izao ary ny fandraisana anjara. Manangona ny fonosana bonbon Joxy Pecto full wis, izay ahitana jok glacé sy jok, ary Pecto dia atao anaty valopy miditra. Assume ianaranao feno ary adresy ilarana finday. Aterony mizata joli mon bon eny amin'ny épicerie, magasin Aigle d'Or, super musique Analakely, Fouille BJP akaiky anao, na koa en poste, boîte postale 82 83 Tsaralalana. Ny fisarihana dia ny 20 janoary 2024 amin'ny 7 arivo ao amin'ny PVM sy ny TV Plus Madagascar. Manakery na fony taloha na fony vaovao. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraky ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Miteraka voka-dratsy ho an'Antananarivo ny fanarana ny drafi-panazariana ny tanàna. Noho izany, zava-dehibe fitandroana ireo fitsika rehetra mifehy asa fanomborena ny tanàn-dehibe.
na fanadiovana na assainissement na ny fitsinjarana ny tany na lotissement na ny fanavahana ny tany na morcellement fantaro ary fa misy fitsipika mila rahana rehefa anorina trano na fotodrafitrasa samihafa manatona ny branche commune na sampandrarahamparitra ny fanajariana ny tany mba azonao ny andinidininy sy ny antsipriana ary ireo atota taratasy momba izany mba hananantsika tanàna mateonina andao arahantsika ireo dingana torony lalàna tandremo mety hiteraka sasiny tsy fanarana ireo dingana rehetra ahazona lalana norina ireo tanàna mirindra tanàna madio tanàna mandroso Ranga sao dia tokony entana mitombo-pahasalamana izazy io andao aloha tsika andeha ho anatsena hividy mofo fa vao manendy ny mpivarotra izao raha izay fainganary ianao fa sao mangatsiaka eo mofo e aingana re aingana ao fa maninona amin'izany ianao tianao vonoina ve ahy e aleo a tena kely tena sepitra be ahy tovy amazo any zanakitsika izany marina ny ianao aingana be izany fisefiny tisazy ty izany ary sepitra izy rehefa miaina sehoana aretina avokavoka ireo e ary mety mahafaty izany no mahatonga ata hitondra zany amin'ny tombo-pahasalamana avy hatrany tsy te andeha hividy mofo ianao raha ny marina e azonao tsara akaiky ny tsenany eny tombo-pahasalamana e avela ho azy amin'ny mofo izany anio fa aleo mandeha avy hatrany amin'ny tombo-pahasalamana e ray aman-dreny nety mamono ny zaza amin'ny pneumonia ento avy hatrany any amin'ny tombo-pahasalamana na ny TBC ny zanakao raha ny koa sy aingana noho ny mahazatra ny fisafiana efa vonona ve nareo andra ny caprice vaovao e sady efa mafana ny andro caprice vaovao be amin'ny tsirony roa samihafa ananas sy pomme tsy fahotely izao eny amin'ny vatra mahazatra anao Je suis Hans et après l'obtention de mon master, j'ai pu suivre la formation en développement full stack junior chez Orange Digital Center. Grâce à cette formation, on a pu créer notre boîte. J'ai pu apprendre et acquérir de nouvelles compétences qui m'est très utiles en ce moment. Je remercie donc Orange Digital Center pour cette opportunité qu'ils nous ont offerte et j'invite les jeunes passionnés dans le domaine du développement web de rejoindre l'école du code. C'est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous sur leur page Facebook. Orange. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Miringe. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa arakaraka ny abetsaka ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafy tsy le taloha io a? Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafisitsika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilay construction. Vaovao be efa tonga izao ny Farilac mon premier yaourt satria mila sakafo vita avy amin'ny ronono ny zaza ampitombo azy tsara dia namolavola yaourt vita malagasy natokana ho an'ny zaza ny Farilac. Ilay namana akaiky ny neny yaourt be protéine mitondra voka-tsoa natoraly ny ronono sy ny tsara indrindra avy amin'ny kobam-barim-bazaha. Andrabany e ho an'ny zaza embolana na mihoatra. Farilac mampitombo zaza malagasy ampifaliana. Tsaroa fa mety manaraka anao endretreny ny loto sy mikroby isan-karazany izay tsy hitan'ny maso ary mety akarary anao izany. Ka arovy ny tenanao sy ny manodidina anao amin'ny alalan'ireo vokatra désinfectant nickel. Ny gel hydroalcoolique nickel dia manadio ny tanana na dia tsy misy rano azy. Ny super javel 12 degré nickel sy ny spray désinfectant multisurface nickel kosa dia manadio sy manala ireo mikroba rehetra ao an-trano.
azo antoka mora ampiasaina ary vita malagasy tanteraka avokoa raha vokatra Nickel ireo. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Nickel, mpanjaka ny fahadiovana. Nandritra ny folo taona izao nandraisana ambady vy amin'izaraka tamin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Nanome vahana seha-piariana sy sehatr'asa maro samihafa. Namoronasa n'arivony maro ho fampiroboroboana ny fahaiza-manao eto an-toerana. Nizaratra kefa sy napita fahaiza-manao avo lenta ho fanohanana ny fampandrosoana ifotony sy ny toekarena malagasy mba hisitrahany rehetra fahombiazana. Ndao tsenena pitsikina no avy miaraka amin'ny ambady vy. Mandritra ny Coupe du Monde, ny commune urbaine Antananarivo sy ny orinasa Star manolotra ho antsika. Village World Cola! Manomboka ny 3 Desambra ka hatramin'ny 18 Desambra eo amin'ny terrain basket Stade Barea Mahamasina. Manomboka amin'ny Rora Tolakandro, mandrapavitan'ireo lalao rehetra. Ho hitantsika amin'izany, fandefasana mivantana ireo lalao baolina kitra, fanzone goavambe, karazana animation foot, jeux vidéo, baby foot, show foot freestyle, sy kilao isan-karazana, mety azahoana loka tsara be miaraka amin'ny World Cola. Fampisehoana miaraka amin'ireo artistes isan-karazana, Dalvis, Mad Max, Bastalayon, Stephanie ary Samuel. Fanetanana Baron. Tsy misy vidy bidirana. Mazoto manery miaraka amin'ny Bon Appétit. Safidura vokatra Bon Appétit anome tsiro hafa mihitsy ny sakafo ataonao sady manome tsika ary fifaliana lalandava ho anao sy ny ankohonanao isanandro ireo vokatra Bon Appétit izay ahitanao ny menaka zato isan-jato vita avy amin'ny tournesol, farine, tomate concentré, maïs doux, champignon, sauce soja, sauce huître amin'ny kalitao tena tsara nefa amin'ny vidiny mirary. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Bon Appétit, le plaisir de manger. Rehefa mikojakoja moterana fiara dia tsara raha menaka azo antoka no ampiasaina. Izany mahatonga na manoro manamboatra fiara eto amiko tsy ampiasa afa-tsy menaka Shell. Eno tsara neza motera izany milamina be. Ny menaka motera Shell Helix dia natao hanome vokatra tsy manatsahala amin'ny fanadiovana ny motera miaro amin'ny arafesina sy ny fahasimban'ny piasan'ireo fiara mandeha amin'ny essence na gasoil toy ny SUV, pick-up sy ireo karazana fiara madinika. Ho anao ihany koa safidio ny menaka motera Shell Helix dia ho tsara kokoa ny tanjan'ny fiaranao sy ny fitondrana azy. Tonga vary eny amin'ny station Shell na ireo mpanjara voatondro akaiky anao indrindra ary safidio ny menaka Shell Helix izay sahaza ny fiaranao. Shell Helix tsy misy menaka manadio motera toa azy. Shell, go well. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Afaka miditrinareo dia miaraka amin'ny lalao Softito tsika amin'ity anio ity. Androany alohan'ny farany sinina dia amin'ny 17 volana Desambra indray vao misy lalao irana amin'ny Softito ary izay 17 volana Desambra izay ihany koa ny farany. Dia izay mba efa lalao dia mba tsy milalao intsony. Miaraba ny Gautoliba sy Latavela. Miaraba tompoko Gautoliba. Mino question mba tsy lalao fa mba hanoe le resaka omaly fa vaovao farany izany aloha ny tiana tapahana omenanareo fa manomboka ny fanomezana koso manaraka indray fampiakarana azo ambonimbony. Ilay lalana fa mbola tsy miditra any amin'ny fanasiana tara koa mbola hiady afotaka angamba rehefa avy eo. Fa ny tiako mbara zany efa hoe aty andrano tapahana lalana makany io ambodratriny sy karazany rehetra. Dia manarak'izay le hevitra omaly mety tsy feno ny resahako anazy tamin'ny Gautoliban sy ny Belsitsirbia. Manao hoe rehefa miresaka momba n'ilay hoe ino izy teo aty hevitra mihibo zany na miabo ialana tsiny fa tonga dia nanindro manokana olona mitokana fa ilay hevitra ankapobeny mihitsy hoe mba tiana mpitaina amin'iny hoe mba jerena ihany koa rangara mety ireo lafiny tsara araka ny teneny teo fa tsy ohatra ny Belsitsirbia teo hoe vao andoha vola kely amin'ny péage-ny ihany tsy fantatra izay mbola inflation afaka efitra taona. Mety mbola avo roenina io ary ohatra n'ilay resaka hetra resahanao hoe minainaina be amin'ny resaka hetra nefa rehefa atao mikajy rehetrarehetra momba an'io mitombona tsara ihany izy io. Dia ny any tiako tokavana fotsiny amin'izay manao hoe mba jerevy zavatra miabo. Ina moa vokatra ireny Tio
tiako tenenina am'le izy za koa zany tsy te hoe zany ny resahanao dia andeha resaka be aminao eo ny antony zay tiako tenenina ny any teneniko eto everinao fa negativa foana ka ny resaka nataoko teto ianao ny tsy mpiaina tsaika mba ilalao eny arany fantanina ho anao anankiray arany iza ny orinasa mamokatra ny softidou za tadidinao ianona tompoko selupak Madagasikara aza miala ianao fa raisina renimbozy ny anaranao foana moa renimbozy no mandray ny anarana valiko kely koa le ramse anka misy fotoana kosa izy miteny hoe misy zavatra rehefa misy zavatra vita dia miteny izy hoe tsara le izy reveny le ribe aloha matao hoe za rery manokana mihitsy fa tsy dia tena ary ny eto zany ohatran'izay mihitsy rehefa misy zavatra rivotra koa natao anikitika zavatra tsy mety fa tsy andeha andokana zay vita e allo mazava toko saka mba ilalao toko miaraba ny ekipa ndraiky miaraba toko inona ny toetra mampiavaka ny softidou manatoetra izy malefaka sady matevina tsara mbola mahita fanampiny ianao tsy mora manina tsy mora malefaka tsara dia tsy mora inona ny toy an'izay tsy mora zay tsy mora maninina izy tsy mora tapatapaka tsy mora rovotra ye aza mora koa ianao fa raisina raha koa izay anaranao mamarikina maro tompoko dia manao toetra jilamboto tompoko ny tiako tenena hoe tsy moramora mitady vola matetika fotsiny ny hoe zavatra ilain'ny fanairana ny tena resahana zay aloha ny tena fa rehefa misy ny zavatra eto miteny foana hoe miaraba tompoko araba lalao softy fantanina ho an'ny madama arane mitanisa karazana softidou tsy le antra fa le karazany mihitsiny karazany individuel, paquet de 6, softille parfumée. Ay marina be daholo raisina raha nipozy koa ianaranao. Antso manaraka zay tambatamba renimbozy ty le vehivavy fa fampanajana be zay miteny anara am'izay fa tsy zay le izy ny zavatra ilaina fanairana no matetika tena resahana raha miresaka zay hoe jerena manomboka vakany rano any ambanin'ny arabeany fa misy teleranga-tenena mombana mihitsy nge fa izy fotsiny tsy haina misy maniraka izy satria anao mpanao hevitra be dia lalao erana amin'ny softidou fantanina anankiray fotsiny ho anao dia mahazo loka ianao mitany sahanitra softidou ianao izy anankitelo aloe vera ray zay lavande roa zay vanille marina daholy fa ny efa nazo loka ihany koa ianao dia raisina raim-bozy ny anaranao ray sisa no sitraka amitiany uti nanao na CGSOI ohatran'ny malaza any le ny CGSOI dia mitohy amin'izao fotoana izao any amin'ny faritry ny any Maorisy any tsika moa zany efa tsy nandray anjara zavatra ohatr'izany zao mila resahana satria gontrilibanty tsy hay mihitsy ny tena matenyreo resahana samy nanontaniana omaly ny zahana nantsony adaolo ny tompony andraikitra tsokajiny indrisy moa zany fa tsy nisy tratrantsoadevitra sokafany satria izy miantso dia tafiditra izy ka ny problème ny manipulation d'opinion rehefa ohatra izy ka tafiditra dia misy any miteny hoe zay zany mihitsy raha vo zay tena besaka tsy mahatsara zavatra anaty adevitra lalao softidou nenao morandrindra ny fantaniana inona vita inona ny softidou vita malagasy loanga pikoreka izy ny orinasa mamokatra ny softidou Selupak Selupak Madagasikara ianao ihany koa nazo loka farany tamin'ity ity makasitraka tompoko ny tsy haiko teneniko le CGSO io isorako manokana aloha aloha le CGSO commission ni de la jeunesse lasa aloha jereka intervention en indien lasa aloha alavany fanafoizana moa zany raha alavainy miraba tompoko miaraba nareo rehetra tompoko sain'andriamanitra indrindra dia miraso resaka kely le loha hevitra andesahana kely resaka voankazo tamin'ny maraina naliana le izy za mamboly voankazo maromaro koa tanàna dia nampianariny manam-pahaizana zany rehefa nakany amin'zareo any amin'ny resaka fomban'ny voankazo sy ny tontolony zany
dia isaky ny volana oa dia ratsanana ny voankazo fa tsy kapaina amin'ny famakina amin'ny antso fa misy trofa zay spesial mihitsy vidiana dia tsofaina izy io dia alainao izany ny zezika tainomby iny dia ataonao anaty sase dia folosinao eo amin'ilay lohan'ilay nitapahana iny dia fatorana dia inona ilay izy rehefa tsemboka be zany in'ilay amin'ny izy mamay be iny dia in'ilay atsembohan'ilay sase fono anatin'ilay zezika tainomby iny zany lasa ohatrany hoe vitamine ho an'ilay voankazo dia vokatra ny voankazo rehefa tsy lanin'ny biby mihitsy anankiray izay. Faharoa adina zany ray metatra miala amin'ny vodin'ilay voankazo dia atao 50 cm ny habeny dia 50 ny alaliny dia fenoana zezika tainomby koa iny dia tondrahana foana isaky ny atoandro isaky ny fatony maraina dia rehefa avy eo zany afaka herinandro izy dia fitofana amin'izay fa ny voankazonao io dada tena milaza aminareo fa rehefa vokatra ny voankazoko dia mba ho atsokonareo makany amiko mihinana dia hitanareo tsara hoe sady tsara no tsisy bibibiby araka ilay resahanao anao raha teo ilay izy. Dia anankiray fahaloha ny malina ny resaka baolina kitra azafady anao raha dia tsy dia malina loatra zany ankoatra ny matitra ny Angletera sy France sy ny mety ho matitra ny Espagne sy Portugal raha samy tafakatra. Izay ihany angamba fa ny amin'ny Brésil sy Argentine hitako hoe malalaka ihany ny lalan'izy roa lahy. Honao pasteur ny ankabetsany tompo le voankazo ahoana voany le fiarovana azy sy lany zay le niteneniny taneo teo zay le fiarovana azy tsy lany biby mihitsy izy rehefa zako tia mamboly rehefa mety amiko ny fanontaniana mamaly za koa miezaka hananatraikefa amin'izay mety sy ny tsy mety fambolena voankazo ary tiako ny ao anatin'ireo groupe samy hafa misy amin'ny fambolena hazo fihinam-bo dia miankina amintsika ny resadresaka. Allô Arabe io za ataoko mba saika mba hanafatra kely an'ireto tena fiangonana miroborobo be eto amintsika reto fa tena mampalahelo le vahoaka malagasy fa tena kamo ampanofisindry zareo le olona dia lasa kamo miasa anka vao maika me mahantra tena mba mangataka tompoko aposiho le olona hiasa fa finoana tsy rahanasa zava-poana tena zareo miasa rehefa lahady ao anatin'ny andavanandro tena tokony hitady vola dia ampanaovy miasa hafa ihany koa dia lasa mampalahelo be le izy any ka tsy tafavoaka eto tsika raha mbola zany foana ny fotosaina tiako raha nga le revin'le filoham-pirenena roa iny le Paul Kagame eto ny reviny iny raha nga tena mba soa fianatra ry filoham-pirenena Jaina isany fa tena mbilay ny reviny soa iny sotra reo Io honorable fanalvana le CGSOI Commission de la jeunesse des sports de l'océan Indien zay ny CGSOI ina mahasamy hafa an'io amin'ny jeu des îles misy latsaky ny ho an'ny tanora Rainy Larita le message oui anga mbola tsy salasala eto zany zany zao alefaso mama alefaso mama mety misa handball mpilalao vehivavy mendrika eto Ambatondrahavavy izay ankasitrahana tokoa anao déjeuner dansant ry zareo ny 23 décembre amin'ny 12 atoandro izay atao eny amin'ny espace Fasoavana Ambatondrahavavy eny zany ny fotoanantsika dia ao amin'ny commune Ambatondrahavavy no azonao tena mahafinaritra ary tena mirahina ny ety tena mahafinaritra mendrika eny zany ny fotoanantsika zay misaotra tokoa dia miraha soatsika malagasy aby manerana amin'ny Madagasikara sy ny any ivelany mrary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitona ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby tsy akanava dia misaotra tongava Larisa Honora Erika rehetrarehetra amin'ny rivotra ao tongava ty aby amin'izay efa niantso anao mpampivotsy fa tsy afaka amin'ny 23 décembre amin'ny 12 atoandro déjeuner dansant ao amin'ny commune zany no ahafantaranao ny mombamomba an'le izy satria ny commune manao azy
eny ary mama eto Mbatomika vavy afaka manome numéro raha ohatra ka nareo rehefa manaraka zay a bisou daholo ho an'ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara sy ny any velany de bisou anareo amin'ny RDC rehetra zay a sakafoanina tsara io a tonga vavy nareo e tsy elo tsy hitako akory mety be amin'ny raimbozy mety be amin'laly tsy le elony raimbozy elo mama iny ay ve elo maitsomaitso elo maitso zay menata araba tompoko ampidiro izy araba tompoko melaba sandekama zaranga piaran-dagoty ako mila fiarovana mihitsy ny daly eo amin'le any na gotiry na goty liban so de taliban raha ty le teneny teneny konjuke tsy goty fa le ratsay rehefa ohatra ka tsy miarrangeanao le radio zay ny antom-pisindreo bandy reo eo ohatranazy eo misy radio tsy titenony zany mihitsy a tena tsy eny na ny ondy a rehefa deza veroeko mihitsy anaty aminazy tena le radio azany efa tsy miteny an'le radio nefa mihafa any de misy an'zao radio ohatr'zao misy loatra an'zao ohatr'zao anjarako zay tsy miteny satria zany tsy mirevy azy de zay na miandro pisiny le lohan'olombelona tsy mitovy fa raha mitovy loha mety momba ndavoteny anao na goty mety momba ka za teny le riandokandoka zavatra tsy de tena anaty sujet inao zany eto zay foana za mahafantatra nge goty ohatran'io hoe tsy nafienaizy goty ary ndreky mitovy goty namako zay namana goty zay namako honora namako bandekama za zany tsy miteny namako larisa larisa zany hafa mihitsy anoany anata ho azy fotony zay mba tsy ataony mivandy hoe sanatrimbesaka otaona roa ataony FTQ sotry atao listanoary izy zala fa le fa izy iteny eo foana fa raha zay eto indray nge tsy zany 224 de hoe maninona loatra kosany tsy miady alao moa zay tsy diko zapedina mihitsy io ny hevitra ny tsy mitovy eto hoe tena zao mangamanga ny sara le ri zao sy rehefa tsy maka équipe de France contre Angleterre anga le vita profilage nge le toetra araba toko salama efa tapitra fa amin'ny 17 Desambra indray any amin'ny herinandro any azafady indrindra satra tompoko fenao tsy tianytany hoe inona ny tainty ampiasain'ny Larisa am'le volo aiko manao an'io manao any zara fampisotra manao ana raha ndray manantena avenao ihany io nanao maly da teko tongavana goty Brésil efatra no ray na ihany zangasy mianina no mailo tanisy ne io relatif be tena resetra afinaritra be fomba le fatika ny masoandro raimbozy ahoana fomba ny fatika va faridanonana faridanona misy misy tsy ny fampasimefianana ay ambarao hevitra raimbozy misy afatra double foana ny zavatra ohatran'ireny tsy na mystikany anankiray de fizika ny ray ainango zorodonina mety afatatanyko makasitraka andrimanatena zay nge antenainay foana zavatra nisy any tena mahavariana nge rehefa mahita an'ireny avana reny isika na io faridanonana io de le manodidina misy le loko BDP iny tena misy fanazavana izy fa rehefa tena mijery le izy de fa maninona moa reo loko reo no eo fa le izy kosa loko sy reo loko reo no lasana vadikrianina hoe atao anina sy mananina
Verina kely eo anao raha fa ohatrany tsy ampy le fanazavana teo ilainao be le zava dia ilayntsika rehetra mihitsy moa zany hitanareo zany rehefa volana o zany dia tapahana ratsanana ny voakapa angalana zany zay hita hoe raha efa matimaty tsy mamoa voaloboka ohatra dia tsofaina le izy rehefa le manomboka matimaty iny zany dia rehefa voatsofanao iny zany dia maka zezika in'omby ianao dia ataonao anaty sachet eo amin'ny lohan'le voankazo tsapakazo tany iny dia finosona sachet efa torana tsara dia rehefa jerevanao zany moadoty iny manko mafana be ny andro dia tsemboka be zany le sachet dia le zezika ao anatin'le atsembohan'le sachet iny zany tapaka pastera apiko kely ny pastera ny saison kisakisaka amin'izao fa mila mijery ny toetrandro mihitsy ao anatin'le izy io rehefa mafana be izy mety zany satria ny fanazavana kely fanampiny omeko ny azy dia zao azahoan'ilay sampany tavela masoandro hanomezany an'le felany sy ilay votsina ho lasa voankazo rehefa aveo dia mila aherena zany ilay azo fihinam-bo eny tompoko salama tompoko salama lasa 20-23 ihany miarabanao soramenaka ianao mihina mifatonono andriny miaraba ny ekipany Gotliba ohatrany hoe taliban le izy le sasany le fanatanjahan-tena mbola iverena fa tsy sasako tsy no maly miverena ianao mafimafy zany miandy tsika zany nazany saroteo dafika mitazona zany sarosarotra no manenjika an'io azana io ka zao zany dia efa migavy any tapina ndraiky sa mba ho ampiana zany ny ekizy zany fa tsy ataotra an'le le tsy lasa teo mampalahelo manao japon an'izany mampalahelo makasitraka tompoko mba manao olona zany le izy miverina coupe du monde foana tsika ohatrany resaka nataoko maly io mafy eny voalasany coupe du monde ihany ry Sénégal ry Ghana jereo le mahazo azy rehefa aveo zany hoe lavitra ezaka ihany ny fiatrehana lalao lehibe jereo ny fantakany Japon tiro but amin'ny omaly mbola lavitra ezaka raha ho tonga any amin'le tena le mety jereo le expérience ny Croatie ary malahelo ny manjokika mihitsy eo ampijerena ny Croatie reny hoe nanana ny toerana manjokika raha mbola teo ary fa i Perisic sy Modric moa zany ny fa i Pulisic angamba ny Croate dia natao Amerikana tsy hoe Croate mipetraka tany États-Unis raha ohatra ka manao baolina ny Japonais manao baolina Corée du Sud manao baolina ny Uruguay manao efa mafy izy manao coupe du monde io efa mafy izy satria champion d'Asie zao le anankiray le ray zao champion misy CONCACAF sy ny ohatran'izany dia mijery tsika dia makafy satria tsy hoe fito jereo ny Brésil resy ny Allemagne tamin'le fito sy ray indray mandeha tsy hoe Corée dia tena kanakana be le izy fa netiny nataon'le ankilany ary tsy azo atao mihitsy amiko eo ampijerena amin'ny saina tsy miangatra no miteny hoe tena faible rangaha le Korea faible kokoa fa tsy faible eo anatrehan'le Brésil tamin'ny omaly dia hita hoe hainy Brésil ny nihinana azy ary rehefa manao analizy tsika matetika any famonombolona foana atsika no miresaka fa any amin'ny défense anie jereo fa rehefa mahazo an'le voany eo hoe Marquinhos Thiago Silva dia le anankiroa taty amin'ny sisiny izy ataony moa reny rehefa mahita ny Paquetá eo ampovoany eo manao le Brésil eo amin'ny fiaonany amin'ny Croatie no tena ahitana azy satria Croatie zao raha ny fahitako azy somary reraka ny collectif dia hitantsika eo zany satria dia Brésil Croatie zany no ampahifa-dalana anankiray dia aveo Angleterre sy France dia aveo izany anankiray voalohan'le tamin'ny match voalohany dia ny androany mbola ho hitantsika eo Espagne Maroc sy ny ambony rehetra iretsaka momba ny Barea tsika aorinan'ny dokam-barotra amin'ny sivy
fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraka ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Atuki Live Prod, au vive, Arbistor Wantik. Live fait ngoza indina wanyekizi. Cirque Mumuta Ngoza Be Atunawe. Voilà! Le spectacle Guavana Indina Wanyekiz de la 18 décembre. Manunkani Rura Sasantulakan, Awanatan Palais des Sports Mamassen. Miss Clona et Miss Pandi, et Miss Lamsit Nambunia, et Miss Mfongla Kiamban. Billets 7 000 ariages, réservation 20 000 ariages, 15 000 ariages. Il faut qu'on ait super musical à la King, partenaire Butchou, Mom Kids, 7 Express. Festif. Sponsor officiel, Salto Kids, partenaire média, RDJ. Move Up Event vous présente Intercal Contest du 6 novembre au 24 décembre 2022 au gymnase couvert Mahamassi. Au programme, tournoi de basket inter-entreprise, concours 3 points, concours pom-pom girl, élection Miss et Mister, ICC, meilleure équipe de supporters, divers jeux pour public, animation DJ, partenaire officiel, Dream Team, Bocas, Vero, Urban Studio, Picagas, Op Madagascar, partenaire média, RTJ. Kibanao softy toa azafady. Merci a. Ay, softy toa. Eona zany mifandeha toa sao. Toa no tena tsara rehefa mivoaka. Malefadefaka izy nefa matevana. Ay. Marary kibo ianao zany. Aleo rangamba indramo kely aloha izany papier toilette softy toa anao zany. Merci ranga. Sao dia mba misy WC asindramo kely aloha azafady. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette Softdo. Misy ny manitra aloe vera, lavande, vanille. Efa ela ny andrasantsika azy ireo, indro arisy fa mandalo eto an-tanindrazana. Upward manolotra anao, babay logo na nitarika alala teo aloha amin'ny CCSK Antanimena ny faharaiky amin'ny 10 ny volana desambra ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ho avy anotrina azy ao koa i Marco Clark, Fifi, Jenny Rarvola The Family. Ny tapakila dia efa azonao jifaina amin'ny Ticket Place sy eny amin'ny botika masinina rehetra. Billet simple 25 000 ariary, réservation 40 000 ariary. Sponsor Aleco, partenaire Tite Studio Rivera Garden, partenaire média Dreamin RDJ. Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraka ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo no eo. Je suis Hans et après l'obtention de mon master, j'ai pu suivre la formation en développement full stack junior chez Orange Digital Center. Grâce à cette formation, on a pu créer notre boîte. J'ai pu apprendre et acquérir des nouvelles compétences qui m'est très utile en ce moment. Je remercie donc Orange Digital Center pour cette opportunité qu'ils nous ont offert et j'invite les jeunes passionnés dans le domaine du développement web de rejoindre l'école du code. C'est gratuit et accessible à tous. Rendez-vous sur leur page Facebook. Orange. Jusqu'au 15 janvier, tentez de gagner avec notre grand tombola fin d'année une superbe voiture. Participation valable pour tout achat dans tous les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, profitez de nos offres promotionnelles. Possibilité d'acheter à crédit avec l'offre Crédit Cosmos Mirinch. Achetez maintenant et payez en 2023. Cosmos, c'est des produits originaux avec garantie, une livraison et une installation gratuite. Un service après-vente professionnel. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fantatrareo ve fa miverina ny aorta Yama? Andrafo tsy le taloha io a. Miaraka amin'ny endriny vaovao be sy tsiro amin'ilay akafisitsika mitondra hery sy tanjaka. Ilay aorta manampy anao hiatsika tontolo andronao e. Misy tsiro vanille, fraise ary coco natao an'ny rehetra amin'ny vidiny 700 ariary monja. Yama, ilaiko tsotr'izao. Yama.
Fizarana fanomezana anarivorivony eny amin'ny station Shell. Vao mividy solika 2 litatra monja eny amin'ny station Shell ianao dia mahazo fanomezana eo no eo. Ao ny elo, ny t-shirt, ny casquette, ny porte-clés sy ny sisa sy ny sisa. Arakaraky ny abetsaky ny solika vidinao, ny haben'ny fanomezana ho azonao. Amin'ny alakamisy, zoma, sabotsy zao tongava eny amin'ny station Shell Akatofotsy, station Shell Beorilika, station Shell Mahavoky. Manjifa solika eny amin'ny Shell dia mahazo loka eo ny eo. Waouh! Fahita lavitra, frigo, micro-ondes, cuisinière, hatramin'ny fer à lisser. Hita ato amin'ny magasin SIDEF avokoa ireo fitaovana rehetra ilaina amin'ny andavanandro. Sy izay ihany fa azo atao ihany koa ny mividy ireo entana ao amin'ny tranokala www.sidef.mg ary maimaimpoana ny fanaterana azy eto Antananarivo sy Toamasina. Tena afa-po a! Ianao koa manatona ny magasin SIDEF Sonerano, Akorondrano, Radio Lasoarano ary Toamasina na tsidio ny www.sidef.mg. SIDEF, une garantie de qualité. Mandritra ny Coupe du Monde, ny commune urbaine Antananarivo sy ny orinasa Star malotra ho antsika. Village World Cola! Manomboka ny 3 Desambra ka hatramin'ny 12 Desambra eo amin'ny terrain basket Stade Barea Mahamasina. Manomboka amin'ny 2 tolakandro mandrapa-vita ireo lalao rehetra. Ho hitantsika amin'izany fandefasana mivantana ireo lalao baolina kitra, fan zone goavambe, karazana animation foot, jeux vidéo, baby foot, show foot freestyle, sy kilao isan-karazana mety azahoana loka tsara be miaraka amin'ny World Cola. Fampisehoana miaraka amin'ireo artiste isan-karazana: Dalvis, Mad Max, Basta Lion, Stephanie ary Samuel. Fanetanana Baron. Tsy misy vidim-pidirana. Miafaka ny fankalazana ny fetin'ny Noely miaraka amin'ny La Grande Braderie de Madagascar ny 24 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Ho afa-po ny mpianakavy satria ankoatra ny fianambidy 5 isan-jato amin'ireo entana maro isan-karazany dia misy ihany koa ny fialambolina tokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Azo antoka ny filaminana sy ny parking. Manome fotoana ho anao ary ny La Grande Braderie de Madagascar ny 24 Desambra ao amin'ny kianjan'ny Bare Mahamasina. Partenaire Salon RTG. Big Bang Booster, 31 décembre, le plus grand réveillon de Tana. Ce samedi 31 décembre 2022 au casque PK0 Madarail Sourano à partir de 18h. Big Bounce, avec 2 ambiances en simultané, enflammées par les meilleurs DJ de Tana. En showcase, Mad Max, FSC Music, Souta, Battle, avec 200 000 arrières à gagner. Sponsor officiel, Booster, média officiel, DJ. Big Bang Booster, 31 décembre au casque PK0 Madarail Sourano, Mad Max, FSC Music, Souta. La Grande Braderie de Madagascar du 21 au 24 décembre au stade Bare Mahamasina. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Ie, misy ty ho an'ny namana doda. I namana doda dia anao kabare anankiray izay antaona maro zay no lohateny ary ny vokatry ny fo kalo ny fahiny kalo ny omaly miaraka amin'ny doda en cabaret. Izany dia amin'ny akany amin'ny tso talata maty ny asabotsy 10 Desambra ho avy zao amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro le izy. Tsy atao alina mihitsy noho ny secourte, ny sécurité izay tena grave. Dia otrony lizara seta izy amin'izany iseta raseta dia ivoangy. Eo koa ny voamaintolany izay tarika tena misy anazy foana hatramin'izay ny gasy miangola, ny G3A ary ny eo amin'ny clavier kosa dia Coco Rabiary manana. Antsoiny 034 09 00900 enjana be zany 34 09 099 00 zany. Dia billet simple na ny tsotra dia 20 000 ariary, réservation kosa 30 000 ariary. Tongava maro anotrona any doda. Efa salama tsara ny lehilahy. Eo ndray kosa ny Babay Logo na i Alala ny alady niny ndray Babay Logo. Raika 20 Desambra ho avy zao amin'ny CCSK amin'ny 3 ora tolakandro efa lany ny réservation amin'ity fampisehoana ity dia miray maro tady ny lohateny fampisehoana ao amin'ny CCSK tamena otrony Marco Clark, Jenny Rarvola, dia Fifi. Ny billet zany dia 25 000 ariary fa ny réservation 40 000 efa lany io amidy amin'ny ticket place io billet io tongava maro tompoko.
Ny fahafito amby folo ny volana desambra zao dia isy lalao iraisam-pirenena goavana tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny tena ny baren'i Madagasikara hiatrika ny Shanina etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina izay anasaina antsika maro ny ho tonga amin'izany lalao izany ho fanotronana sady ny baren'i Madagasikara sady ho fanomezana tsodrano ireto mpilalao ireto andeha hiatrika an'izany tranona izany any Algeria satria aorianan'io lalao io dia hivoaka ny lisitra ofisialy ary tsy andrela fa avy hatrany dia hiazo any Tunisie hanao fanomana-tena ireto ekipam-pirenena malagasy ireto hiatrika an'izany Shanina tao any Algeria izany. Mila mizatra toetrandrotsika satria dia mangatsika any Constantine izay site andraisan'ny baren'i Madagasikara ny lalao mandritra ny fifanitsanana ho an'ny Shanina, ny lalao ambondrona izany dia any Constantine no atao izay eo antsika amin'ny Ghana, Maroc ary Soudan raha tsy diso ny fitadidiako izay dia izay no iray vondrona amintsika ary dia io lalao amin'ny fahatelon'ny volana desambra fahafito ambin'ny folo ny volana desambra io izany no etsy Mahamasina izay averiko foana hoe anasanantsika rehetra pakafy baolina kitra ny atongavana maro be anohana an'izany baren'i Madagasikara izany. Farany nena Zaza Raptaiza na ny atao hoe sekoly taloha old school zany ny fito ka hatramin'ny folo desambra ho avy zao ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ahitantsika ny Youssoufa, Nutea, Bastaflex, Olkaniry, Blacko, Chila, Grodash, Itzdia, Noemi, grave zany anarana ato zany de End of Week France de DJ Keria, DJ Killer Mike, de eo ihany koa i DJ Mista, DJ Crazy Ace, Tovla, Psychopassia, Daopia, Bolo, de Pistolier, Men, Magic, MPL, Geoscar, Nistas Boska, Maimen Kaida, Skunki, Filex, Prince, Eclipse, Septic, Trista, Camilla, DJ Yangtanga, Ifitia, Dash Records, Joyce Menamakoa, Jupa Flyer, Sabudaka, Eukemia, DJ Melojaya, Judasi, Kipikilaya, Tangena, Tsara Solabel, ny fito ka hatramin'ny fa tsara soka hatramin'ny fahafolo ny volana desambra io ao amin'ny Palais des Sports Yanka Rapia, Talosy Ankitio, Vazasy Malagasy, itsika menakavy. Fahaverina ihany fa anio amin'ny roa latsaka fahatelo no higadana eny amin'ny seranam-piaramanidina Antananarivo ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Antananarivo higadana seranam-piaramanidina Antananarivo ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ekipam-pirenena malagasy amin'ny basketball lalaovina telo na ny Ankoain'i Madagasikara zany izay 3-3 izay nazo ny anaram-boninahitra tompon-daka ny Afrika eo amin'ny lehilahy ary tompon-daka lefitra eo amin'ny vehivavy manentana antsika hivoaka isaky ny amoron-dalana iny amba fiobinany reto mahery fotsika ireto izay miala avy ny vato ary hiazo any lapan'ny fanatanjahantena. Ankoatr'izay dia isy lalao iraisam-pirenena ihany koa eo amin'ny taranja baolina lavalava rugby 15 etsy amin'ny kianjan'ny Maky Andotapenaka amin'ny alahady izao izay eo na ny 15 Maky de Madagasikara amin'ny La Réunion na Laronina lalao izay tafiditra indrindra ao anatina lalao ara-paralahina moa izy ity ny malagasy rugby ny comité territorial de rugby de La Réunion no miara misalamy karakara ity lalao iraisam-pirenena ity izay anasanantsika ihany koa pakafy baolina lavalava ny fanotronana izany rehetra izany. Ny fanazavana momba ny resaka seho amin'ny ankizy ny any ampiko foana eto ireo roa arivo tonga voalohany dia mahazo fanomezana avy amin'ireo mpanohana tsy ho voatanisa eto isaky ny matsiaro akory ny mpanohana rehetra fa be dia be ny miara-miasa amin'ny live pro dia amin'ny fikarakarana an'ity momota circus eo amin'ny Palais des Sports ity amin'ny 20 desambra izy io hoento ny ankizy hoento ny lehibe ary tongava mijery fa ezaka natao amin'ny itony fampisehoana sirika itony fa le izy moa zany fitranganana seho tena tsy ho vatrako rehavana rehetra atao anatin'ny fikarakarana ny manazava aminareo hoe inona mahasamihafa n'le anina sy le anina atao tsara fa zay fa vidim-pianan-kenina atao tongava fotsiny rangaha dia sady zao ny manohana an'le malagasy amin'le talenta samihafa angentsika tonga aza rehefesina amin'le fividianana an'le bie zany le eritreritra hoe toy izao fa fampotadiaviko fa izahay dia mamorona fampisehoana ho an'ny ankizy indrindrindrindra zany hoe ny loko ny hazavana ny sehatra ao miaraka amin'ireo haingo samihafa izay tsy ho tenenina antsika akory fa ao antsika mahita an'le izy
teny izahay tamin'ny omaly ny life prod no mikarakara ary ny logistika rehetra amin'ny resaka sehatra amin'ny resaka fanamafisam-peo ary amin'ny resaka jiro dia miritsoka aferiko tsara life prod no mikarakara ny fampisehoana ao amin'ny palais des sports amin'ny 18 décembre ary ny oety manana rehetra amin'ny zavatra maneno ny jiro ary ny aingony amin'ny resaka logistika dia miritsoka ny herinandro manontolo amin'ny herino izay manao ny installation rehetra ahatsara ny zavatra hoento ny ankizy averina kely ny fanazavana momba ny karatra efa itsy amin'ny super musique le izy ka ho anareo rehetra izay te hijery ety ambonin'le grodina zany dia 7 arivo ny ankoatran'izay zany dia miakatra ny vidim-pidirana dia misy ny réservé misy seza misy plan azontsika jerena eo amin'ny super musique rehefa mividy an'io ilay fanomezana teo zany dia avy amin'ireo orinasa izay manohana ny fampisehoana ny 2 arivo tonga voalohany satria misy miditra ato ambany avy ety amin'ny zeribord ny miditra dia misy miditra ery ambony avy ery amin'ny esplanade ny palais des sports raha vao miditra ao tokotanin'ny palais des sports fotsiny ianao dia tonga dia ahita hoe fety no ato satria isaorana ireo rehetra na orinasa na mpandrarana olona mpanao spectacle zany misy ny mpanao face painting misy ny mpivarotra kilalao misy ny mpanao aingo-tsehatra hiaraka hiasa aminay izay mbola hotany saina daholo izy ireo fa hiezaka izay ahatomombana tsara ny fampisehoana ary rehefa vita ny fampisehoana amin'ny 20 décembre dia hiaraka mijery finale amin'ny 9 ao anaty palais des sports izay mazoto hijanona hijerin'izay finale ny coupe du monde izay izay ny fandaminana i narso kosa dia hikalo ho antsika amin'ny seho cabaret eny amin'ny happy zone Antanimora zany hoe eo ambony kelin'ny Gastropizza ery amin'ny Antanimora ary izany dia amin'ny sabotsy fa 10 ny volana desambra izao manomboka amin'ny 10 ora maraina ka hatramin'ny 5 ora hariva manotrina ny narso eo ireo mpitendry toandry Dany ry Marius ireo mpihira toandry Colombe Iandro Toky Lio na Isaoly ary Rayanaso ry Eliza ny vidim-pidirana moa dia Ray alina ariary jifaina ao ny sakafo mafilotra raha liana ianao dia afaka miantso ny laharana finday 034 84 495 45 na 033 64 065 09 na 032 91 767 12 eo amin'ny resaka baolina kitra mety androany ity zany tsy haiko izy ity fa izy any mandeha amin'ny enina amin'izy ity Maroc sy Espagne Maroc sy Espagne amin'ny enina dia i Portugal sy Suisse amin'ny 10 ny pronostikako maka Maroc ako amin'ny Maroc et Espagne mijereko le lalao nataon'ny Espagne rehetra tany amin'ny éliminatoire aloha azo hoanina tsara ihany re rony raha variana zany hoe arakaraka ny ligne izy hoe misy Busquets ve dia misy Jordi Alba ihany ve ho ampiasaina premier mi-temps dia aveo soloina ohatra ny etsy amin'ny Portugal sy Suisse indray maka Portugal voalohany indrindra fankasitrahana n'inona toetrany Ronaldo bedingely ery ny zatrana kambe nataon'le ry dia teny ny entraîneur fa za mbola mitady n'le sary hoe inona zany zavatra nataon'le ry zany dia tsy tany entraîneur le izy tamin'ny voalohany dia nitady tsara amin'izay ny entraîneur fa be dia be le resaka so dia fantatra badeka mihina zany natao zany tamin'ny match farany 3e jour Suisse Portugal ny tabatabaka teny début ao amin'ny resaka Maroc Espagne dia mahita hoe tonga hatrany amin'ny tir au but ity baolina ity ary rehefa eo mandaka ny tir au but dia resy Espagne eo amin'ny Portugal Suisse kosa dia resy ny Portugal amin'isa 3-0 3-0 i Suisse 3-0 3-0 za manao double pronostic ohatr'izay foana toy izay ny fandaram-potoana amin'ny androany ny resaka baolina manomboka amin'ny zoma izao ny ampaefadalana ny ampaefadalana voalohany dia i Pays-Bas eo amin'ny Argentine ny ampaefadalana faharoa sabotsy dia i Angleterre eo amin'ny France ny ampaefadalana fahatelo alahady Brésil eo amin'ny Croatie ary mbola ho hitantsika androany ny baolina mety alatsinainy angamba mety 10 ny androko aloha fa ny ampaefadalana fahaefatra dia eo amin'ny Maroc sy Portugal ny zavatra tsikariko fotsiny goty za zany tena isan'ny tafiditra ao anatin'le miombon-kevitra amin'ny mpamakafaka iraisam-pirenena rehetra amin'ny tontolon'ny baolina kitra le hoe tsy dia tsara loatra ity fidinany amboara eran-tany na mila mizatra ny saison na mila mizatra tsika na ny tena marina kelinareo po zay le izy satria reraka ireo mpilalao reo any ka na ny endry dalao ary na nitanjaky ny mpilalao ary hitanao hoe bandy valapalaka ny eny ambony kianja satria tsy dia mitovy amin'ny rehetra hoe fa le izy koa nefa misy ohatr' izao ndray ozy
coupe du monde mivalabalaka rehefa atao any amin'ny ohatrany tony satria zao tena coupe du monde na gestion raha ngahy zany ty coupe du monde tamity zany e satria mafantatra fa zay le daolina zany satria le baolina nge kosa aloha tsy hoe tsisy jereny e misy mahafinaritra ihany jerena fa misy ireo zay niasa mafy kokoa angamba tany amin'ny club mety horeradraraka any satria zany zao mahita ny Neymar malina vita hatramin'ny farany mihitsy tena isorako ny tompony baolina fa ity ihany koa ny fiadinany amboara eran-tany farany amina mpilalao 2-3 no mandray anjara satria dia fantatritsika fa efa tapaka atao anatin'ny fivorimben'ny FIFA sy ny comité exécutif fa dia hiakatra ho 20 no andray anjara amin'ny fiadinany amboara eran-tany zany amin'ny taona 2024 izay sambany ihany koa firenena 3 no ndray apetrano an'izany fiadinany amboara eran-tany zany dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny éliminatoire mondial 2026 io moa efa nanaovako vazovazony tatita tamin'ny tao amin'ny rindrina ko hoe tokony mba zarain'ny CAF isaky ny zone amin'izay ny tapakila andehanana miatrika an'izany mondial zany amin'ny taona 2024 zany hoe ho an'ny eto amin'ny faritry Afrika zany dia tsika ny faritra fahafito dia firenena eo amin'ny fito tsika no miady firenena fito tsika miady ao anatin'izany ankoatran'ny Osetia Indiana zany miampy any Djibouti sy Tanzania Kenya angamba raha tsy diso dia anao mba miady aloha zany zay favy be manao mondial dia ohatr'izay ihany koa zareo amin'ny zone afa mba eritreritry ny anay fa tsy hoe zay le izy nisy tsanahy mba 7 fois si fa zay andaminana azy aloha zany fa ao moa no miteny hoe tsisy ohatry ity zany fa dia mondial na vakibalina ny lalao 420 foana raha tsy diso misy olona anankiray eo amin'ny olomben'ny baolina kitra malagasy mieritreritra indray ny hiditra ao anatin'izany tontolon'ny baolina kitra eo anivon'ny CAF zany eo fitantanana ny CAF zany aloha aloha mbola tsy omentsika ny anarany fa eo andalam-panaovana ny lobby iny ny olombe io amin'izao fotoana zao hoe izy olombe manana eritreritra hoe ilatsaka ao anatin'izany comité exécutif ny CAF izany satria mahatsapa tena fa tena mila malagasy ihany ao anatin'le CAF satria tsapa fa lasa ny tena ohatran'ny tratran'ny Motsepe anjojay foana ny ekipa malagasy rehefa miatrika sehatra afrikana any ivelany any tokony taingina roplan nasain'ny olona mandeha bus ny mangany fotsiny no fa mila filany eraky ny zava-misy rehetra zay mitranga any ivelany any zay foana le olany zay foana le olana dia manana eritreritra io olombean'ny baolina kitra io zany amin'izao fotoana zao hoe aleo zady zalahy tsofa rano ako fa za anao zay tous les moyens hidirana ho ana alany ana amin'izany comité exécutif ny CAF izany mba ahafahako miado an'ny baolina kitra malagasy indray fa tena tsapa zany fa tsy tafavoaka le izy raha tsy mila olona foana ao anatiny ao ohatran'ny rehetra ihany eo dia hitantsika eo moa zany mahakasika an'izay fa dia metanambavaka ianao fandaram-potoana omenantsika any ivelany ho anareo le mihaino rivotra amin'iny faritra atsimo rehetra iny zany dia faly izahay manolotra anareo ny réveillon à Avignon atao hirahira moa le izy réveillon à Avignon on y danse et on y mange réveillon à Avignon on y pense et on y va ny réveillon à Avignon karakarainy mikarakara azy dia ahitantsika ny vokin'iny raha fanirina hatreto aloha zany dia Lili Luka Goty no eo amin'ny hirahira dia manampy azy eo hiaksa amin'ny mozika amin'ny fitambaran'ny enetsehatra zany eo amin'ny platine kosa dia ny namantsika Joyka inoy tsara Joyka ny eo amin'ny platine amin'ny réveillon io ao amin'ny trano fanaovam-pety ny Alten de Paluds no misy azy any akaiky ny Avignon any ka dia manasa antsika rehetra amin'ity seho ity ny affiche dia efa hitanareo ao amin'ireo anaranay rehetrarehetra ireo Yaksa Luka Goty Lili mbola eo am-panamasahana tsara n'izay ekipa zay amin'izao fotoana izao mahafinaritra anay ny maniry sy mieritreritra n'izay zavatra izay mba ampy le whisky ka rehefa sendra mandalo mandalo tobay fa manina moa zany ny mpanday akamany hoe ampina fa tsy hoe zay mbola tsy nahazo mihitsy ny mahazo arapaina raimbozy sady anniversaire ny raimbozy dia fa izany raimbozy tanterao ny nofinao stage du Real Madrid ny 20 hatramin'ny 30 décembre zao ao amin'ny terrain LGK Plus entraînement les méthodologies de l'académie du Real Madrid Football Club coach formé
qualité est certifié par le club. Certificat remis à la fin du stage. Maillot officiel de la clinique offert. Un petit message de la part de joueurs du club. Transport, collation et bouteille d'eau y compris. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsony 032 65 816 21 na ny 034 47 015 25 Axistia Madagascar football. Ho an'ny U10 sy ny U12 dia 10 ariary ny sara mpandraisana anjara ny inscription zany, ary ho an'ny latsaky ny 12 taona sy ny 17 taona dia tsy misy ny sarana fandraisana anjara fa dia ny fanoratana anarana no andoavanao 4,000 ariary na 60,000 ariary hatreo aloha. Foana ny CEP. Mbola tantarany toy resaka moa ka atao daholo zany rehetra zany fa ny mampalahelo ana foana ny anasorana zavatra itsapan'ny ankiziny atao izy tsy fifaninanana. Itsapan'ny ankiziny atao fifaninanana satria tsisy repère zany le zanakitsika reto. Raha no eto manana ny olana andao mba iarahany dinika ary na état généraux ny fampianarana aza na rahoviana izahay eo ndray antso ndray zao le namantsika Gottlieb Pitso na rahoviana ifandresy lahatra eto itsika dia ho anay taranaky ny mpampianatra, taranaky ny mpanabe ary voataiza atao anatin'ny fiomanana momba ny CEP dia tsy teny velively zay fa hampamilay ny ankizy ny tsy fisin'ny CEP fa raha mety manana ny resaka aloha bon tsisy diroko zao ny ankizy misy mpandeka mazafady ny ankizy zay tafaresaka taminahy dia niteny hoe dia ahoana zany dia ahoana moa le paoziny avintsole hoe rehefa tsy CEP ntsony ianao inona zany dia ahoana zany ozy izy zareo nefa ny iny zany mahafinaritra ny le classe de septième na le T5 le izy fa ny hatrany am-piangonana aza ange raha fiangonana resakantsika ny fifaninanana tsika le lahady rehefa manao fanateresika fitsapana ny fiasansoava aloha ty zalahy zay anairana sady ny tompona andraikitra eny amin'ny commune Pitatafika eny fa efa tondra kasado ny Pitatafika tsy Pitatafika ny tanimbary eny amin'ny faritra Pitatafika iny zany ny vokatra zany dia taoriana n'ilay fandalovan'ny rivo-doza teny tamin'ny volana février teo dia lasa mifanilaka zany eny amin'ny fokotanina Ambohibary ary Ambomahitsy ao amin'ny commune rurale Pitatafika district Anatsimondrano zay tanimbary anetsy no ahina ho tototry ny rano zany raha mitoy izao zavatra izao dia mifanilaka zany ny commune sy ny ana hoe iza ny tokony hanao an'ilay izy anjaran'ny ampipasa anjaran'ny commune fa dia manao antsoavo sahady amin'izay zavatra hoe jereo zay mahakasika an'izay tanimbary sy ny fifonozay fa dia tena mampalahelo anahy tokony mba esorina fa mamparetakarentana be le fako tena nokosany ohatrany besaka le izy am'izao ina moa le resaka atao mbadika am'teo lasa diniko na inao le fako le rano le apipasy le apipasy samy apitafika tsy apitafika ny resaka atrehantsika koa dia izao sao lahy manomana fifidianana tsika amin'ny 3 ka lasa ho adino daholo ny valalaka ny zavatra tokony atao rehetra satria izao za tena mahatsapa mihitsy aloha ho anareo rehetra mpanao politika milaza sady fa efa irotsaka ho anareo mpanao politika miresaka ny arabola ho anareo mpanao politika ny amin'ny fitondrana manohitra sy ny sisa tsy nareo rery akory ny fiainan'ity firenena ity zany amin'ny ankapobeny kanefa tsy maintsy atrehana le izy rehefa atao fa zao ho ataonareo ho variana ny olona amin'izy io ho adino ny tena fiatrehana satria nge zao nge pragmatika za miresaka an'izay ry 224 Gottlieb lasa surnom zany le izy tena ho variana isika reny reny ataon'ny ONG rehetra reny hoe ho avy ny tena 24 irehetra karafantsika ho maina ny tany samy manambola ngetra efa fireneny ny vola ampiasainy kanefa noa jereo tsara fa ho lasa ho noye ao anatin'ny fanaman'ny fifidianana maro samy hafa io satria izao nge vahoaka tsotra nge mora variny mpanakanto am'izao efa mitseritrerika mihitsy izy aletsy candidat za morina hira za orina mana mpanakanto eny milay nge contrat exceptionnel lesy mapetsapetsaka vola fa fifidianana taona efa misoppositionné ozy le fiteny tsy any anefa ny resaka satria contrat tsara foana fa ny eo amin'ny resaka hoe sao lahy adino maharary ny firenena rehefa hiatrika an'izany fifidianana 3 zany tsika
be dia be loatra ny zavatra manodidina an'le izy ka manjary ho adino ny fiainana ankapobeny ankarafatsika voalohany ankarafako za kosa aloha zany dia mamerina tsindry anankiray amin'le zavatra nataony eon'ny Larissa teo a tena miparitaka loatra ny fako dia efa fifotoana ve dia tsy nahitana vahaolana foana miampy an'le avorana dia tsika makany aminao koa amin'izao fotoana izao efa paritahan'ny fako eto andrenivohitra io a araka ny loharanobavao dia fiara be 420 no mitatitra manala ny fako eto Antananarivo renivohitra izay tokony ho 30 raha ny tokony ho izy misy olana nefa ny antony fanatotosana ny asa dia noho ny resabola zay no zany eto Antananarivo renivohitra resabola satria misy etra tokony alaina amin'ny fangalana fako etra fako isa-tokantrano zay le hoe romba zay le izy io moa mbola ho alaintsika maromaro koa ny mahakasika an'izay rehetra izay fa dia sahirana rabola ny commune mahatonga an'ilay fako lasa tara dia tara ny fangalana anazy izay niteneniko zay le fototry ny olona ny resaka etra le izy asana misy tsy mandeha amin'ony le resaka mifameny foana zany e mifameny foana le rectification na etra ao anatin'izay rehetra zay somary miatona kely no fidinana ifotany ato fa hidina ifotany ihany mitady momba zany sy le kafe lesy fa tota fa tia kosa zany antsika rehetra indrindra fa ho an'ny ankizy izay marefo a tena mafiatoraka be le grippe ataontsika hoe grippe le izy satria le izy a araka voalazan'ny mpitsabo dia mifindra amin'ny rivotra fa tsy vitany hoe pitidrora fotsiny fa amin'ny rivotra le izy a no mifindra mafy hoanina be le aretina tena mafy hoanina be le izy a dia tena tonga dia mampitianao an'le zavatra mbola tsy nataonao mihitsy ohatra izao mbola tsy nanambady zay dia hanambady sakokia teanao be le zavatra mbola tsy nataoko reny dia fa ny zavatra tena tsotra indrindra fidiana amin'io a dia ny sakafo ara-pahasalamana dia ny sakafo mitondra otrikaina ny legioma sy ny voankazo no tena atao betsaka indrindra dia misotro rano a be dia be tena misotro rano betsaka arak'izay tratra fa tsika mantsy variana amin'le misotro rano io ve ho laniny ao anatin'ny saina ao a fa sotroy amin'ny kaopy isaky ny adiny iray io dia hitanao fa lany ary tsy ampy ary tena tsy ampy io le rano io ny rano a dia raha ohatra hoe 2 litre sy tapany le tenenina 2 litre sy tapany a afaka isaina ny kafe ny dite sotronao mbola tafiditra ao anatiny a ny vary tafiditra ao anatiny a ny rora tafiditra ary le vehivavy le afaka ay koto kosa zany tampoka be kosa le fanontaniana zany ve voavaly raha tsy rafaka betsa ary nakaiza marina le namany taloha be taliban efa nisy le dadato taliban iny le lalava volo be iny nisy namandray mibozy zay efa nentiny teto zay mpandala ny neti-paharazany zay ditsika ho any andoso mila miverina ny doarano tsika zay le dadato taliban zay tsy ekeko foana ho le miverina tsy miverina zany atsika efa mandoso manohy fotsiny fa maka retraiteny zanytsika fa tsy miverina ohatrany hoe le fomba mampanao zany miverina zany tsika ohatrany hoe mitorina fa mandroso tsika ka fa ina moa le hira reny le tena mbady maro fa ina moa le hira le ina moa le hira manina ny biby mitorina one ina moa ny sakafo mitondra otrikaina sy avela olona tsara ny sakafo mitondra otrikaina sy abela hony tena misy olona marary otrikaina sy abela tonganao any amin'ny saedela inona ny dirany otrikaina sy abela am'izany rangaty Filondray raha pitsy izany Madagascar, orange. Papier toilette, sortie d'eau. Manolotra anao inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra fafa efatra ray Gottlieb, Eric, Honora,
Francis Dumont nifandarana nefa dia tsy mialona za zay mare vahiny zay manasa olona alasinainy karazana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e mahasana ny tontolo mpiainanao. Orange. Nahazo endrika vaovao sady malefaka kokoa ny papier toilette sorte doux. Baobab Bank Madagascar, libérez votre potentiel. Ranga, sao dia tokony entana mitovy-pahasalamana izazy io. Andaonantsika andeha ho anatsena hividy mofo fa vao manendy ny mpivarotra izao. Raha izay fangainary ianao fa sao mangatsiaka eo mofo e. Aingana re, aingana ho aho. Fa maninona mijanona ianao? Tianao vonoina ve ahy e? Aleo kiana kely.